Rehefa tsy fantatra ny zavatra iray na koa hoe azo lazaina hoe tsy mahazatra dia ohatra ny manahirana ny ino azy. Zany anefa dia tsy midika hoe diso ilay izy na marina ilay izy. Ary mbola azo ambara mihitsy aza hoe tsy voatery diso ny zavatra anankiray rehefa tsy fantatra. Asaiko ampitiavana ianao hiara-iombona amiko amin'ny vavaka izay ho tanterahana satria roso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra isika. Vavaka tsika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitra ao misaotra anao izay mbola afaka mamaky sy mandray avy amin'ny teninao. Amelany elokay ary aoka elo lalana ny fananao masina. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Rehefa misalasala ny olona iray, hino satria toa tsy misy pirofo, toa ohatrany tsy fantatra tsara, eo indrindra no ilana izay voambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 10 ka ny 9:10 izay manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ilaina ny fikolokoloana ny finoana, ampiana ny fafana mino satria izay ilay lohahevitra izay iarahantsika mandritra ity fotoana ity dia hoe fiainana mino. Azo atao ny misalasala, azo atao ny mety hianana hoe tena misy ve zany ve dia mba azo inoana. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ny tenin'ny Kristy no iorenana dia azo atao tsara ny mino an'Andriamanitra ary tsy tokony hisy fisalasalana. Misy fitaka toy izao mantsy eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Efa malaza ara moa ilay fomba fiteny mihitsy manao hoe tsy mino ny maty raha tsy avy mandevona. Indraindray na dia tia misehatra ny finoana aza dia alaim-panahy isika mpino handray izany fomba fijery izany ka manao hoe aiza ny pirofo ilazana fa misy Andriamanitra, ary aiza koa ny pirofo fa misy asan'Andriamanitra. Za ihany no hanatanteraka ny fiomanako ho any amin'ny mandrakizay. Aza dino fa ny asan'Andriamanitra izay iomanana ho any amin'ny mandrakizay dia asa ataony amintsika, ka ny finoana, fikolokoloana ny finoana ny tena ilaina satria Andriamanitra no manomana antsika ho any amin'ny mandrakizay. Mandrakizay ihany koa moa ilay tanjona sy ataontsika hoe vinan'Andriamanitra ho anao sy ho ahy. Ary ny fahavalo dia mahafantatra fa ny olona anankiray izay mpino ka tena miaina tokoa, manana fiainana mino izy, dia azo antoka ny mandrakizayny satria Andriamanitra mihitsy no ankasitraka azy. Ao amin'ny Hebreo 1:10 ka 9 dia mivaky toy izao manao hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ka mandritra ny fotoana izay iarahantsika eto dia horesana mandrakariva fa tokony hiorina izany finoana izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tokony haharitra ihany koa satria ny finoana izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, mifantoka amin'Andriamanitra dia tsy voafetra satria mandrakizay ny tanjona. Ary indrindra ao anatin'izany finoana izany ihany no ahafahana tsy ho voahidy amin'ny alalan'ireo endrika mamepetra sy karazana manidy antsika, tsy hiroso avy hatrany ho any amin'ny mandrakizay. Koa tiako ny hitondram-bavaka izany fikolokoloana finoana izany mba hananantsika fiainana mino. Vavaka isika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitra ao misaotra anao zahay satria mbola azonay atao ny misokatra ny amin'ny mandrakizay izay homaninao anay. Mampianara anay hikolokolo finoana, hiorina amin'ny teninao ihany koa. Tonoana ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen.